Dia faly manolotra ny arahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana zany foresanté aty Canada indray ny tenako. Amin'izao fotoanan'ny confinement izao na ny fiomboana zany dia ao an-tokantrano zany ny ankamaroazan'ny renim-pianakaviana rehetra amin'izao fotoana izao ka dia avy amin'ilay fitenenana hoe vadika rana. Eo zany no hitodika bebe kokoa ny amin'ny fiainam-pianakaviana, ny amin'ny fikarakarana ny zanaka, ny fikarakarana ny vady zany ny renim-pianakaviana izay mitana ny asa tany ivelany hatramin'izay zany ka mety ho zavatra betsaka no iainana ao anatin'io ataontsika hoe zany hoe tokantrano vao lune de miel kely ange zany ity période de confinement ity ho an'ny mpivady ka amin'io zany no fotoana izay entina angamba hanararaotana anaovana ny zavatra rehetra izay tsy vita hatramin'izay ny fampirimana kely ny fandamindaminana ny organisation ny projet izay eritreretina atao ao amin'ny tokantrano entina amin'ny lafiny tsara daholo ny fitondrana ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainana. Marina fa tsy mora ny zavatra miandry antsika amin'izao coronavirus izao satria dia tapaka daholo izany ny na ny resaka ekonomika izany dia misavoritaka na ny projet izay natao na ny fieritreretana ny hoe inona izany ny zavatra ataonao mba hanatsaratsara kokoa ny fiainanao amin'izao fotoana zao zany ny objectif anao aloha zany dia ny ainao. Ny objectif anao amin'izao fotoana zao dia hoe ahoana zany ny ahavelomako aorinan'ity coronavirus ity satria raha ny hoe resaka ekonomika sy ny sisa zany sy hoe ahoana ny fitohizan'ny fiainan'ny olombelona aorinan'ity zany dia tsisy mahafantatra mihitsy ary dia mampitolagaga ny manam-pahaizana sy ny ataontsika ny grande puissance mondiale amin'izao fotoana izao dia valaketraka hoe inona ny atao satria ny vola mandeha entina hiarovana ny ain'ny olombelona, entina hiarovana ny ekonomia mba tsy ho raraka kanefa moa dia efa ao anatin'ny fikorontanan'ny ekonomia zany isika amin'izao fotoana izao ka mila mitodika zany amina zavatra hafa amin'ny fiainana zany, mila mitodika zany isika amin'ny filozofia hafahafa kokoa zany amin'ny fiainana efa tsy ilay resaka calcul be sy ny resaka hoe fandrarahana sy ny resaka hoe inona ny teknika anaovana an'izao na anaovana an'izao efa tsy izay intsony zany aloha amin'izao fotoana izao fa dia ny hoe ahoana zany no ahafahana miaina enjana dia enjana zany ity période de confinement ity ka ao daholo koa no hipoitra ny zavatra rehetra satria tsisy afa-miala tsisy afa-mandositra intsony fa eo sika zany voazay vao afaka andiny-tena eo zany sika vao afaka tena hoe hijery ny hoe inona marina moa zany ny atao amin'ity tokantranoko ity, inona ny marina atao amin'ny tokantranoko ato, inona ny marina mombay ka betsaka zany ny tsy mahazaka an'ity période de confinement ity satria eo izy zany voazay vao tena hijery marina ny réalité momba azy ka maro dia maro ny matahotra an'izay réalité an'izay dia zay no mahatonga ny akabeazan'ny olona izay tsy tanao an-trano
fa voatery tsy maintsy mivoaka satria mahatsapa-tena zany izy a fa eo anolohan'ny fahamarinana eo anolohan'ny fahamarinana tsy afa-miala ho anao zany raha matoa ao an-tokantrano a dia izao zany a no periody a izay hoe ampisehoanao zany a ny valeranao ao amin'ny tokantranonao satria defa ianareo mivady zany a no miaraka mihiboka ao miaraka amin'ny ankizy dia ataoko kosa angamba fa ny eritreritry ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia ny hoe ahoana no hitazomana ny aina izay angamba ny ataoko hoe réflexe tena voalohany indrindra ho an'ny rehetrarehetra ka amin'izao zany a no entina anamafimafisana kokoa ny fifankatiavan'ny mpivady amin'izao fotoana izao zany a dia miesona ny deuxième bureau satria dia vola tantely ho an'ny mpivady izao fotoana izao ary dia ianao ramatoa dia tokony koa zany a mba anao izay atsara ny atmosfera ao an-trano anao an'izay mba hampifatoka ny sain'ny vadinao ao an-tokantrano amin'izao fotoana izao satria dia amin'ilay avy amin'ilay fitenenana hoe tsisy afa-miala amin'izao fa tsy maintsy manao fasafasy zany a ny mpivady ka ny amin'ny hoe vehivavy ravaky ny tokantrano anao zany dia ianao izany raha matoa no tokony anao ny organisation ny zavatra rehetrarehetra izay ampilamina ny atmosfera ao amin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao ianao no tsy maintsy manao ny organisation ny hoe ahoana inona no fialam-boly inona ny occupation izay tokony ataon'ny zanakao inona ny occupation anao koa sy ny vadinao satria ity période de confinement ity zany a dia tsy fantatra mazava hoe hatramin'ny vina zany a vao vita izy ity satria na ny aty Amerika avaratra dia tsy mbola afaka midéterminer mazava zany hoe raha oviana vao tapitra io satria arakaraky ny fandehan'ny epidemia arakaraky ny vidinan'ny tany epidemia zany arakaraky ny fidinan'ny tany olona marary tratry ny otrikaretina zany izay zany a vao afaka anapaka zany a ny hoe afaka mivoaka amin'izay zany a ny olona ka isika mianakavy zany a amin'izao fotoana izao a dia izay lay atao hoe manao rendez-vous amin'ny tenatsika manao ny feedback rehetrarehetra ny lasa inona ny zavatra vitako hatramin'izay move afaka naneo fitiavana tamin'ny fianakaviako aho hatramin'izay izany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia zavatra mipetraka daholy a fanontaniana mipetraka amin'izao a période de confinement izao moa ve vitako ny adidiko teo amin'ny fiarahamonina misy ve ny zavatra izay tiako natao kanefa tsy natao tsaratsara kokoa ngamba ny mba apositif an'izay zavatra rehetrarehetra izay a dia izay zava-misy eo am-pelantananao amin'izao fotoana izao zany a no ezahanao a ho atsaraina bebe kokoa ngamba raha ny tokony ho izy izany hoe ny vady aman-janakao zany a amin'izao fotoana izao a no eo akaikinao dia izy zany a no anaovanao a an'izay a hoe
zavatra izay eritreretinao fa zavatra tokony ataonao amin'ny fiainana. Tsisy ohatran'ny fitiavana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsisy ambonin'ny fitiavana satria miainga eo daholo ny fahombiazana, ny hasambarana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Betsaka ny manamaivana ny fitiavana, hoe resaky ny be sentiment na resaky ny faible ny fitiavana. Tsy atompoko, tsy atompoko. Ao anatin'ny fitiavana no misy ny fandresena goavana indrindra ary maharitra eto ambonin'ny tany. Fa ao anatin'ny fankahalana dia ny fotorotoro ary mety miatraika hatrany amin'ny fahasalamanao mihitsy ara ny fananana ny lolo-po be loatra, ny atezerana be loatra amin'ny fiainana, ny fankahalana dia mety ho sentiment negatif ao aminao ka amotipotika ny vatanao, amotipotika ny sainao ary ny fanahinao. Fa raha ohatra ianao ka manana ny fitiavana ao aminao dia iny no énergie positive mandeha mikorina ao amin'ny vatanao, dia mamelombelona ny sela rehetra ao aminao, mahatonga anao hanana foana ny karazana fanantenana, hanana foana ny karazana projet, ary hanana foana ny karazana fiatanam-po andeha amin'ny tsaratsara kokoa. Ho anao zany ramatoa dia izao zany no fotoana izay anararaotanao ny fanehoam-pitiavana amin'ny vadinao. Ny aorinan'ny période de confinement dia tsy fantatra, fa ny amin'izao fotoana izao aloha zany ny fantatrao dia tavy izay mety rehetra rehetra ao anatin'ny fanantenana sy ny fitiavana. Ataovy izay mety rehetra rehetra mba hamalifaliana ny vady aman-janakao. Aza mirona any amin'ny fahakiviana na mirona any amin'ny ataontsika hoe zany hoe karazana fadisom-panantenana, ny hoe ahoana ny ahafahana miala amin'izao zava-misy izao, fa apetrao foana ny fanantenana ao anatin'ny sainao fa iravina izao zava-misy izao, ary dia fenoy pozitiva ny ao an-trano rehetra rehetra, avela hoany ny lonilony rehetra, avela hoany ny zavatra izay nieritreretina fa hoe tsy vita, fa fanorenana fiainana vaovao zany no tokony ataonao amin'izao fotoana izao. Misy ny fitenenana hoe vivant le temps présent, izany hoe ny ankehitriny zany no hitanao amin'izao fotoana izao, dia iny no mety hitondra ny fiainanao any aoriana zany, aorianan'ity coronavirus ity izay tsy fantatra hoe hatramin'ny vina ary atraisa zany no mety ho fiatefan'izy ity. Iny efa nazavaina teto daholo iny ny hoe inona zany ny fomba entina hiatrika ny coronavirus. Raha ao amin'ny atsakany sy andavany ny zavatra rehetra izay atoro, satria miakina amin'ny tebatan'ny tsirairay, miakina amin'ny hery fiarovan'ny tsirairay zany
ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Aresy ny coronavirus ve ny vatanao sa ho resin'ny coronavirus, izany hoe ao anatin'ny ady mafy izany isika amin'izao fotoana izao, amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, amin'ny alalan'ny fanaovana fanatanjahantena, amin'ny alalan'ny fandaminana ny toe-tsaina, izay no ahafahanao manatsaratsara kokoa zany ny antikoro na ny hery fiarovana ao aminao, ka isan'izany koa zany ramatoa ny fitiavana. Ary dia ianao izany no tena andrin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao, satria araka ny efa nazavaiko teto dia ny vehivavy no manana ny herin-tsaina bebe kokoa ao amin'ny tokantrano anankiray amin'ny fiatrehana ny mafy. Ataovy izay atamana ny vadinao ao an-tokantrano amin'izao fotoana izao, fa tombony ho anao ny fioboana. Tandremo izany rangahy fa ny fandehanana any ivelany dia mety misy resika betsaka zany. Ny fanaovana ny kontakta, ny firaisana ranofo any ivelany amin'izao fotoana izao dia mety hitondranao mikroba ao amin'ny vady aman-janakao. Tadidio izay zavatra izay, ka dia manana intérêt zany ianao rangahy ny hipetraka tsy handeha à gauche à droite intsony zany mandritra an'izao période de confinement izao, satria mety hitera-doza ho anao ary mety hitera-doza ihany koa ho an'ny vady aman-janakao. Ianao kosa nefa ramatoa dia tsy tokony hijanona fotsiny ny amin'ny hoe efa voatery io zany tsy maintsy mihidy ato, dia tsy hanao ezaka mba hanamboamboatra ny tena, mba hanao ny karazana zavatra rehetra izay mba mety mahafinaritra ny vadinao, amboary ny tenanao, amboary ny tarehy, manaova fanatanjahantena, sao dia lasa matavy be loatra koa ato anatin'ity période de confinement ity. Ataovy ohatry ny isan'andro ihany ny zavatra rehetrarehetra, ny sakafo dia tsy hoe akory rehefa manao sakafo ara-pahasalamana dia hoe ho ratsy ny sakafo, fa ireny efa natoroko hoe ireny daholy ny sakafo. Afaka manao saosy ianao kanefa amin'ny voatabia sy ny tongolo, kanefa tsy ataonao hoe menaka be zany, dia tohizo foana ny fanarahana ny torohevitra rehetra izay alefako eto amin'ny YouTube fa hanatsarany fiainanao, ary dia izay karazana pozitif, toe-tsaina pozitif ao aminao zay dia anampy betsaka ny fahasalaman'ny vady aman-janakao, ary dia mety koa zany hoe andeha bebe kokoa zany any amin'ny fifankatiavana mandramaty, ary fifankatiavana tena izy ny fifankatiavanareo mivady, satria amin'izao fotoana izao zany no tena ahitany ny tena hoe valeur anao. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao an'io, manaova abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.